dia misaotra anareo mianadary Jonsa sy ry Sylvia raha sy teo ianareo asa izay ny afanarana mianaka izao faly ny olona nivoaka tamin'ny fahangina ny masiny marina rehetra ary dia milanja ny vokany ihany koa rehetra tsy mataho tody za moa dia efa tsy mahita teneny intsony ny sisa azoko lazaina angamba dia ny hoe misaotra indrindra anareo mianadahy fa niady sy niaritra ny mafy niaraka taminay sy dady nareo i Jonsa za moa ty dia lasa very asa noho ny fandosiranay sy dady fanavotana ny marina daholo zany angamba koa mba valiny soa nataonareo tamiko eny mety marina zany angahany verina teny ntsony hatramin'iny nandosiranao iny ny andro fotsiny taratasy fandroana fitiavana daholo zany ry izy mianaka ny saorana dia Andriamanitra irery ihany fa raha heliko anie lasa ny vaingivaingy rery teny vohatra iny hitako ihany ilay fitaovana no ny farany dia tena mba sady koa aloha ndrisika angany izy tahotra izany ntsony sahiko ny milaza aminareo fa raha tsy nidiatra izy rola reny asa koa izay nahazo aho ary ireo rola mpiasany be masa moa voatazona koa izay rehetra ny fandray atendry tamin'iny ry Jonsa dia lasa daholo izay no hitan'Andriamanitra fanety fitsapana ho atsika ireny indrindra itsika mianaka ry najoro fa na dia mafitoy inona aza ny fitokany dadio sasaika ampisaraka atsika mianaka dia tsy nahasakana fitiavany dada aminao zany misaotra ry dada malala eny ary fa ety misy taratasy ho asehiko anareo teny mianadahy ie ny anankiray dia avy amin'ilay dokotera Oscar izay nitsabo sy nanavetsika mianaka voalaza ato amin'ity taratasy ity matsy fa voaray noho ny vola tambiny tamin'nahitanaka nangataka ny numéro de compte ko izy mba ahafahany mandrotsaka aty amintsika ny atsasa manila ny vola io 250 millions zany ie dia faharoa ity kosa ny faharoa avy amin'ny ministera fahasalamana kosa ity taratasy ity izay milaza sy manendry aho dokotera lehibe misy olo ansefo eo amin'ny hôpitaly tsika bravo félicitations zany dokotera marina zany tena fahasoavana goavana no tambin'ireny fijaliana nazo anareo mianaka ireny eny Andriamanitra no isaorantsika ka izao no izy voalohany aloha ianao ry najoro dia miverina manao ny fianaranao fa tsy mbola mahazo miala eto Antsirabe aloha na dia hitako aza fa saika efa leo ny aina teto ianao tsy ny tanàna n'Antsirabe kory anaka ny ratsy fa ireo izay saika hanomendrika ratsy azo no tsy vanina mendrika azy ireo ny valinasany ko satria mbola zaza loatra ianao dia mbola mila fialofana avy amin'ny fitiavany dada aloha ok dada ianao kosa Sylvia misy sekoly tsy miakiny ray any Antananarivo mampianatra momba ny asanao zany hoe ny infirmier d'état zany na sage-femme dia ho alefako hanao fianarana mandritra ny 3 taona any ianao hianatra mikasika ny asa rehetra ao amin'ny bloco opératoire rehefa mahazo ny masters ianao dia miverina miasa eto Antsirabe ihany Jones ien tompoko izay kosa miomana fa izy concourana inspecteur de police dia izano iantoka an'izay lany rehetra atafidiran'se any saingy mianatra tsara aloha misaotra tompoko ka aiza daholo ny vola iatoanao an'izany dokotera ka efa ty amiko ty eny le sekina rehefa ny dokotera Oscar dada eny anaka tena misaotra anao azy dada mamy amiko loatra ary dada izao fa neompitiavana seonao aminay izao marina zany dokotera misaotra amin'izao fanehoam-pitiavana lehibe asehonao aminay izao tsy ho voavalinay izao fa Andriamanitra manakare-pahasoavana amaly izany mba ho lasan'izay ihany keo ny ratsy rehetra fa mba ho fifaliana indray no hiarahantsika aty aoriana enganery dada mba ho maro mitoanao ka na dia mavitoy ireny aza ny tafiotra saika nandrendrika atsika dia eny anaka tsy nampiovanao zany fa vao maika aza nasehonao hatrany fitiavany atao hoe dada tao aminao araka ireny nanarantsika ny tantaranay sy dada teto amin'ny radio reny nandritra ilay resaka kolera ny seho tao Antsirabe dia nalefa ny dadana noho ny fianarako tany amin'ny sekoly fanomanana mpiasa-panjakana Sylvie kosa ilay infirmière niara-niasa tamin'ny dada dia nasainy nanoho ny fianarany tamina université tsy miankina anankiray tany Antananarivo mikasika ny asany i dada moa no nasaina ny tantana ny hôpitaly be tao Antananarivo ilay médecin chef sy dokotera Salla niara-niasa tamin'ny dada kosa dia nikadra tao amin'ny fonjana Antsirabe no reny resaka kolera reny
teo ny afara ny tantaranay mianaka. Fa amin'ity fizarana fahatelo ity indray ary dia hoentin'ny mpanoratra aty amin'ny 5 taona aty aoriana isika. Koa dia fifaliana ho anay indray ny manasanao hanaraka ity tantara fitiavan'ny dada fizarana fahatelo ity. Ny zavatra tsapako rehefa milalao ny tantara soratany ka maka ny toeran'ny zanaka dia matsiaro feno fitsapan'izany ny fiainanay mianaka matetika. Ohatra hoe ny tantaranay tao amin'ilay tantaran'ny fandrava, ilay tantara nitondra ny lohateny hoe dada. Tsaroko maivana hatrany anefa izany rehefa misy tokoa ny fitiavan'ny zanaka avy aminy. Na dia mafy sy mafaitra toy izany aza nefa ny fiainanay mianaka dia nametraka fitokisana amin'Andriamanitra foana dada. Ary dia miezaka manao izay tratry ny ainy hamahany olana io. Andeha rarantsika indray ity tantara ity dia anjaranao ny mieritreritra na nofinofo fotsiny ihany ny sanganasan'izay omeny anao na tena misy iainantsika eny amin'ny fiarahamonina eny. Atolotry ny radio feno mania aminao amin'ity alina ity ny fizarana fahatelo amin'ny tantara nampitondraina ny lohateny hoe ny fitiavan'ny dada. Ireo anome iainan'ny tantara Ianitra no Sylvia, Lalaina no Najoro, Oscar no Malala, Odilon no Zara, Iadza no Rapoly, Antoine no Bera, ary Simone Menjanahary no dada. Manantotosa Simone Menjanahary, mandrindra sy nandray feo Odilon Rafaly Manana. Allô? Fa misy inona ary Najoro no miantso maika toy izao ianao a? Mba mandeha any aty ampianarana inga ndrira malalaka izao fa misy ilako andry maika. Fa marary ve ndry sa misy inona? Tsy marary zany fa misy zavatra maika mikasika ny dada tsy maintsy hojerevantsika sy ndry miaraka. Malaky moa kiro Sylvia. Eny ary fa zao dia zao ihany dia ho avy any. Fa dia inona ihany ry Andriamanitra tia manjoanay mianaka ity tena marina mila ho kivy mihitsy aka. Izany fahamarinana sy ny rariny dia mihamahazo vahana foana ny ratsy sy ny tsy maty manota. Dia indray re izao no ataoko hanavotako any dady. Fa ino no tia mampitanondrika indrira Najoro a? Fa marary ve dokotera no... Tsy marary akio izy a. Mipetra aloha ndry dia alefa ho tantaraiko andry. Ka lazao aingana ary moa fa tena mampitaintaina mihitsy ka. Hita ndry ity taratasy ity. Fa tsy soratanan'ny dokotera dada ndry ve ity? Ka vakio ary aloha dia ho azo ndry ny antony. Ao ary. Any ianao ry Najoro. Mino fa mandeha tsara ny asanao. Efa manomboka amin'ny zaka tena kelikely raha teo koa ianao amin'izao na dia mbola zaza aza. Nanoratra nyity aho anaka nefa alohan'ny hamakinao azy hatramin'ny farany dia aoka ho tony tsara aloha ianao satria zavatra mety sy hampozonao no soratako ato. 5 taona lasa izay no nitantanako ny hopitaly. Tsy mbola nisy nipika na dia vola ariary aza tamin'ny fitantanana nataoko nandritran'izany. Izao anefa vao herinandro lasa izay dia nisy inspektera nanao inspection tato aminay avy any amin'ny ministera. Tao aorian'ny inspection nataony zareo dia voalaza fa nisy vola 30 tapitrisa ariary tsy hita hono nandritran'io 5 taona nitantanako ny hopitaly io. Ka ny 20 tapitrisa dia asaina veriko fa ny 10 tapitrisa ariary kosa asaina verin'ilay ekonoma. Sahiko anefa ny mianiana aminao anaka fa tsy mitombona mihitsy io fiampangana io ary tsy nanotikodina izany vola izany mihitsy aho na dia ariary aza. Nambaran'ny zareo fa tsy maintsy voaveriko ao anatin'ilay volany ireo volaplaza fanahodikodik ireo raha tsy dia hijaja aho. Izany anaka no zavatra mahazo aty. Tsy midika izany fa tsy maintsy hamonjy any dada akory ianao. Saingy efa nisy manapa-kevitra no heveriko fa ho raisina nefa tsy maintsy mila nevitra ao avy vao manapa-kevitra. Veloma anaka mivavah ho any dada. Fa ahoana kosa izany ry Najoro a? Tena tombo tsy vorivory kosa izany e. Tsy havitan'izany mihitsy dokotera. Dia izany ankizy Sylviane mamaky ny saiko a. Dia inona ny hafaran'iny dada koa? Aiza ny ahitany vola be izany? Tsy haiko sanatria ve dia hiverina higadra indray mandeha indray izany izy. Ajanono moa aloha ty ranomasindry ity ry Najoro a. Tsy ahitana vahaolana anie izao e. Oviana moa no naharaisandrian'ity taratasy ity e. Omaly. Ka inona aloha izany no tena heverindry atao izao?
raha ny hevitra aloha dia aleoko mihitsy aka congé dia andeha hamonjy azy ihany aka. Aleo ary fa hiaraka isika za koa aka congé. Ka tsy hanimba ny asandry ve nefa izany? Efa niraisiko tondraiko izy ka izay mahazo andry dia mahazo akoho ary izay marary andry dia mampijaly akoho. Tena misaotra kio Sylvia. Dia atao firy andro izany ny congé alaintsika? Aleo ake atao herinandro amin'izay malalaka tsara isika. Eny tena izay tokoa no hevitra hitako fa mety. Izay no heveriko fa alaina ihany koa mantsy. Lalina kitika dia ohatrany tsy mihaino vavaka mihitsy ve izany Andriamanitra izany? Ndry ve moa izany ry Najoro dia mihevitra fa sitrapon'Andriamanitra avokoa izao rehetra miseho izao? Ka tsy fantatro intsony ry Sylvia. Efa bodan'izao mahazo any tady izao ny saiko ka ohatrany lasa miteniteny foana izany ihany farany. Mila mivavaka ho azy sika Najoro araka io voalazany ao anaty taratasy io. Matokisan'Andriamanitra fa tsy hamelantsika ho irery izy. Tomba mivavaka ihany akina izana dada nefa dia izao foana no mitranga aminay. Aza manao an'izany ho fa tsy mety izany. Raha mitomany ianao androany dia mbola hifaly kosa rahampito. Engane avelao amin'izay lohany izany ka. Ndry ve hijanona sakafo aty amiko sa? Ka rehefa nanapaka tsy niasa ihany akia dia aleoko mihitsy aloha hijanona tory aty. Sao mantsy misy fiovanjavatra tampoka mahazo andry eo. Eny ary andao ary sika hiaraka hikarakara. Andao ary. Allô, manahoana ianao anaka? Mbola salama tsara fa ianao ry dada no manao any? Salama tsara aho e. Fa ireny efa voalazako an-taratasy taminao ireny anaka. Voaraiko tokoa indro dada. Anio hariva ihany dia hiezaka ho avy ihany izay Sylvia. Aza malahelo dada fa tsy hamelo irery any dada izany a. Misaotra anaka. Fa efa nolazainao ve izany Sylvia e? Ie, lasa nodiany izy fa natory taty amiko alina. Dia hiaraka congé izay roa dia hiara hitina any. Ka sao animbanareo kosa aloha izany e? Tsy maintsy midina any izay ry dada. Aiza no amelana irery any dada any? Sady araka ny tenin'ny dada hoe misy resaka tsy maintsy fanaovantsika. Ka tsika atao amin'ny telefona anie izany Najoro e? Efa vonona izay fa izy isao sakafo hariva fotsiny ihany e. Izay ary aloha dia aza malahelo dada fa ho avy ihany a. Eny ary anaka. Tonga fa soa ary dia aza hariva loatra moa fa manahirana ny lalana. Eny e, izay fa velomy dada. Velomy anaka. Mampalahelo ihany talatokako iny. Vadina loatra tokoa ry Andriamanitra ty fitsapana mahavaivay maso aty e. Sa ve dia izaho no mpanota farahidiny eto amin'ity tantika. Izao eloka rehetra tsy nataoko izao dia mifatratra amiko daholo. Dada! Dada! Voay fa zahay ihany e. Izy roa izany. Dada! Andraso ary fa ho avy aho e. Dada! Inona ary ty anaka? Ianao ve adala aza mitomany e? Raha ny fitiavako anao ry dada no malaza dala dia tsy maninona. Eny anaka. Tiako loatra ianao ry dada. Aiza ny tany ireko raha miverina aminao indray ireny figatra nefa nahazo anao ireny. Tsy sakako izany ry dada. Eny e. Aoka kizay aloha ry Najoro fa andao hiditra any an-trano. Eny hoa. Andao tantanako izany zanako izany e. Tena malemy daholo izany tenako rehetra izany ry dada. Ao aloha mba angalo rano mafana ao amin'ny termosy vetivety ry Sylvia. Dia asio siramamy atao somary mamimamy a. Dado. Eny anaka mihinanao a. Fa inona daholo ty fitsapana miandra amintsika mianaka ty e. Fa dia mpanota manahoana loatra sika. Aza miteny an'izany ianao hoe. Ity aloha sotrony rano e. Ao mahazo toerana eto ndry. Zay. Misaotra. Tonga soloanareo roa ary. Fa naninona dia alina be toy izao vao tonga? Manahirana be ny fitadiavana fiara dokotera. Efa manomboka mifanisisika be mantsy amin'ity fetin'ny Pâques efa ho avy ity. Marina izany. Ao ary aloha haka ny sakafonareo mirahavavy aho dia izaho aloha miala tsiny fa efa nihinana fa tsy nahandro anareo intsony a.
Zary dada ohatra tsy atelina ka Sylvia ihany angamba no mena. Tsy mety kosa izany Najoro. Tsy izao anie no falarahantsika ny ala avy any Antananarivo e. Sady raha tsy mihinan-kanina ny anaka, inona ary no hery-hoentinao hanampiana ny dady? Indray ary ao fa inana? Mba hazay ahay. Mipetra ianao dokotera fa aleo karakarako azy ka. Aleo alaiko ry Sylvia fa sody mbola reraka ianao. Tsy maninona izany fa aleo karakarako azy dokotera. Ao ankiry Najoro mazotoa. Mazotoa koa ary ianao e. Fa dada ve izany tsy hinan-tsona? Efa anaka nambarako teo fa ninana fa mazotoa nareo roa. Fa ono ary dada? Eny anaka. Fa inona izany tena nahatonga an'izany zavatra izany indray? Eno dia gaga tanteraka mihitsy a. Vao tsy ampy iray taona anie izay no ialako tao ka nandehanako nifindra ny asa tany Antananarivo e. Nefa tsy nisy resaka an'izany mihitsy. Dia tsy fantatrony izy ity e. Efa mba niezaka nanazava tamin'ny zareo ihany aho fa tsy misy hevitra. Dia ohatrinona marina hoe izany volany lazainy fa tsy hita izany? 30 tapitrisa ariary anaka. Andriamanitro. Dia amin'ny mahalehiben'ny hopitaly azy izany no tsy maintsy amerenako ny 20 tapitrisa fa ny 10 tapitrisa kosa dia leza lapim-tambola no tsy maintsy mamerina azy. Dia ahoana izany ry dada? Sanatria ve dia Najoro tena mianiany aminao aho anaka eto masonareo roa. Tsy vitako izany. Tsy nangalatra an'izany mihitsy ana dia ariary azy ampiasy ny zanako izay aron-tanako anaka. Marina izany volazany dokotera izany Najoro. Raha za kosa aloha tsy afaka isaina an'izany mihitsy. Mba hitako ihany ny fomba fiasa ao amin'ny hopitaly io. Tsy misy andraikitry ny dokotera lehibe mihitsy raha niresaka arabola. Dia asa re anaka. Asa raha avita heritreritra na hoe vitany dada nanodikotina izany vola 30 tapitrisa ariary izany. Mifona ariary dada. Hitako fa tsy havita izany mihitsy tokoa ianao. Ka somba ireny fiatoanao anay Sylvie mianatra ireny kosa ary no nisy nahafantatra ka namorona io resaka io e. Mety hitombona izany eritreritry Najoro izany dokotera. Ka mazava ane efa natoroko andry zareo daholo ane ireny. Tsy afeniko aminareo roa fa notazona indroany tany amin'ny polisy mihitsy aho. Ary avy eo dia natao savaony taty an-trano sao mbola mety ahitana ny vola ioany. Izany very dada. Mafy ane izay nahazo aza ianaka e. Fa dia ninitsy ny latra taminareo fotsiny aho. Ka inona ary aloha ilay nolazainy dada fa efa misy hevitra hitany dada e. Nefa mbola miandry ny fanapahan-kevitra. Eny anaka. Fanapahan-kevitra sarotra tokoa no tsy maintsy ho raisiko nefa heveriko fa hansisa fahatsika mamerina ny vola nolazaina fa nahodikotika io. Ka asa rena naika anao anaka na sanatry tsy anaika. Ka lazao ary moa aloha iaraha miaino e. Sylvia raha teo eto efa niraisinao toy ny zanaka ka afaka nampy antsika mianaka. Eny are. Efa nodiniko sy natambatambatro avokoa arak'izay mba neritreretiko ny tahiritsika mianaka indrindra ny tahiriko rehetra hatramin'izay nisako. Izany hoe ireo volako mipetraka any amin'ny banky izany dia eo amin'ny 10 tapitrisa ariary na 50 millions eo izy io. Izany hoe mbola netsasany ihany izany. Efa narotsako tamin'ny omaly io vola io. Ireto ny taratasy izay manamarika ny nandrozako azy. Fa na izany aza mbola misy 50 millions de francs feno izany ity. Ka toy izy moa aloha ary ny tenin'ny dada. Eny anaka. Ka rehefa nandinika dia mieritreritra ny varotra ny tantsika eny ambanivohitra. Ahoana tsara hoe dokotera? Aza tapandry aloha ny teniny. Toy izy ry dada. Izay anaka. Raha velanao dia amidiko ny tanimbary lehibe ilay novidina mivady sy ny tanimboly eo amboniny io. Sitrany maso mba ho afaka hanalan'izay ho vita ny vidiny. Ka sao dia mba tsy mety kosa ny varotra tanindrazany zaniko. Tsy misy hevitra afaka ohatr'izay ve dokotera? Efa nodiniko avokoa izay rehetra rehetra nefa tsy hitako izay atao. Io izany sisa no heveko fa mety hafahana an'ity vola 10 tapitrisa ariary sisy ity. Ka hono ary dada? Eny anaka. Mety hatratro izany vola sisy izany ve nefa ny vidiny? Dia mbola tsy fantatra aloha e. Fa ny varotra ary fotsiny aloha no tonga tao an-tsaiko. Dia ahoana no atao amin'izany raha sanatria ka ambany loatra ny vidiny? Ankoatr'izay ihany koa dia hisy olona afaka hividy avy hatrany an'izay ve? Ary raha fantatr'izay hividy azy hoe poritra volo sika dia mino afa ho vidindry zareo ambany be io.
ka efa very loatra ny saiko anake tsy hitako tson'izay ho atao. Fa aiza moa aloha zany le toerana? Any amin'ilay tanàna atao hoe Beravina ry Sylvia, ao amin'ny commune ny Miarina Avaratra. Tsy lavitra ve zany? Somary lavidavitra kely ihany aloha mbola mandeha tongotra adiny 2 na adiny 3 avy eo izay vao tonga any. Eny lavidavitra tokoa io nefa efa nantsoko ihany aloha Ibera ilay miandry ny tanànantsika any mba hitondra sarety sady mba mivarotra izay vokatra kely hoentiny eny an-tsena ny Miarina Avaratra izy no hitondra anareo amin'ny rahavavy mandeha mody. Ay kosa tsy dia olana zany ka. Dia ahoana nefa zany ny hevitrao anaka? Na dia rainao aza dia tsy afaka hanapa-kevitra irery fa miandry kosa izay teninao. Misaotra ry dada, sarotra tena sarotra ary mafy amintsika Betsileo zany hoe hivarotra tanindrazana zany. Izay indrindra maty anaka. Nefa moa inona no azontsika atao ry dada? Zara aza mbola misy an'io tany io azo rangotana ka raha ny fanapa-kevitra no ilainy dada dia manaiky manaiky ny amarotany dada azy ahy. Misaotra indrindra anaka. Mafy amintsika tokoa izao nefa tsy maintsy atao Fa inona nefa ny mampilatsaka ny ranomasony dada Tsy hifidiny amiko izao anaka, izao hivarotra ny tanitsika izao. Menatra anao loatra ho anaka. Ka inona nefa ny tokony hamenatra ny dada amin'izany? Anga fidiny ho anao izao? Lak'izany azy anaka dia hiafara amin'ny fivarotana tany ve? Io anefa ny mba harihary tanana mivady izay mba hitsanina ho anao ratsy izay. Dada, herim-ponareo mivady no nahazahoan'ireny tanimbary sy tanimboly marobe ireny. Ianao anefa ity ankehitriny no mitady ho rendrika noho ny tsy nataonao ka amiko kosa amidy io hanavotana anao Misaotra indrindra anaka. Za izay mbola ho aviko anjarako indray ny mikaroko izany. Aza asiana lahelo izany ry dada. Eny anaka. Izay hanavotana anao sy ahitana ireo amboly ireo izao no tsy maintsy ataontsika. Mampalahelo ahy izy mianaka. Inona reno azoko anampiana-ndry zareo Eny ary ka ny tsy maintsy ataontsika ane zany izao dia ny midina ny antoerany. Izaho anefa araka ny nambarany zareo dia tsy mahazo miala eto Antsirabe hono raha tsy vita rotsaka daholo io vola sisy io. Ka maninona moa raha isika sindririna joro ny mandeha makany? Ka tsy maintsy izay tokoa neno atao fa misy olona miandry tanàna moa any ry dada. Eny arak'ilay nambarako anao teo dia ilay zanaky Rakotsonne efa maty moa izy fa Ibera zanany no miandry ny trano sy manara-maso ny famboletsika any. Ay kosa misy trano vatanana any zaniko. Tranona orin'izy mivady fony mbola teny ambanivohitra izany ry Sylvia. Ka tsy mila miandry elana zany izay ry dada Raha ny hevitra izao dia raha pitso maraina ihany dia tokony handeha isika satria mantsy vonjena ihany koa ny fotoana. Ka raha ohatra tsy dia reraka loatra ny nareo roa dia vao maika tsara azy zany Aleo azy izay no atao ka tokony hamonjy fandriana amin'izay isika dia manainga maraindraina. Fa na izany kosa tokony hampitondra taratasy anay amin'ny rahavavy ihany dada. Efa vonina noratra ho an'ny Bera tokoa sady mba ahafahany mikarakara an'ireo volontsika ny antoerana. Fa sika moa izany ry dada namboly tany foana hatramin'izay ka hatramin'izao dia mbola mampamboly amin'io tanitsika io sika fa Ibera ny manara-maso. Vao tamin'ny herinandro teo izao izy ny antsoa hoe alohan'ity paka ity no hiakatra ny vary ary nikiasa ny hidina mihitsy azy zany nefa izao moa no nahazo ahy. Milamina izany andao ary atory amin'izay sao tsy tafafo maraina eoko. Ka hiara atory ve nareo roa sa? Aleo hiaraka ao amin'ny efitrano koa izay ry dada fa tsy maninona. Izay ary fa tsara mandry dada. Tsara mandry ary nareo roa dia izay zany dia mifoaza maraina Iny maraina iny tokoa dia nandray ny fiara ny azon'ny lalana mianatsiny izay Sylvia. Fiara taxi blosy mitondra makany fandriana no nandehananay satria mba sendry ireo fiara nampitoy mivantanana Antsirabe sy fandriana izay. Na izany aza nefa dia somary efa tolaka ihany ny andro fa tonga teto fandriana. Hitako somary reraka Sylvia fa za moa dia tsy dia nataitra intsony ny harerahana fa ity zavatra mahazo an'ny dada ity tsy afaka atao an-tsaiko. Tamin'ny efatra tany ho any izay no nigadona ny tanàna ny fandriana ary izay vao ny sakafo atoandro. Manahoana ndry
Somary reraka kely ihany ny lalana koa tena ratsy raha ny fahatsiarovako azy aloha dia ohatra efa tany amin'ny taona 2000 tany hoanina namboarana azy ity farany. Tamin'izay mantsy nisy ireny fifaninanana hazakazaka bisikilety ireny nandalo tety dia izay ny antony nanamboarana ny lalana. Efa ho 4 taona lasa ny ankizy zany ry najoro ka izany mihitsy ho hatramin'izay ka hatramin'izao dia io tapitapenan'io ihany sisa. Rariny raha ho simba ny lalana. Tena nono zany ry Sylvia fa andao aloha isakafo ka. Ary tanàna lehibe ihany aky ity fandriny ity fa tsy araka ny eritreretako azy. Fa amin'ny andavanandro toy izao izy dia somary manginginy. Fa rehefa tsena eto manahirana indrindra amin'ireny fotoam-pialatsasatra lehibe ireny. Tonga eto daholo mantsy ireo zanakam-pielezana ary saika mitondra fiara daholo ny ankabeazana. Fa milaza amindry ary Sylvia fa tsy misy liana eto. Tena mifanitsakitro araka ny fitenenana. Aleo angamba tsika ny sakafo. Zany hotely Malala. Ato mantsy ny fivantanana izy dada rehefa mandeha makaty izay. Sady tsara ny sakafondry zareo ato no mitsikitsiky mahay mandray olona mihitsy ny tompony io vehivavy somary fotsifotsy miendrika sinoa io ny Malala aminy. Ay, dia izay zany nahatonga ny anarany hoe hotely Malala. Mazava ho azy. Mandrosoana ireo tompoko, ina no ataonareo izay? Manao ny Malala, tsy mahatadidy anay mihitsy fa iza moa tsy mahadisa? Najoro zanak dokotera Fenitra. Ay, dokotera Fenitra ilay niasa tany Tsirabe? Ie, tadidinao mihitsy. Tonga soary nareo mirahavavy. Izy aky ny Malala Sylvia, izy ny tompon'ity hotely ity. Dia izy kosa ny Sylvia ry Malala, mpiara-miasa amin'ny dady izy. Ay, dia faly mafantatra ki mademoiselle sa? Ie, mbola mademoiselle ka. Ka inona reo nataonareo mirahavavy izay? Mbola misy sakafo? Vao avy nahandro mihitsy aho izao. Somary mba misokatra ihany tseny. Dia betsaka ihany koa mantsy ireo olona tratra hariva hanao laval dia manao komandy sakafo zareo. Ka mba anaovana ary izay ny raha misy ry Malala dia ataovy trondro tena misy mihitsy ka. Ataovy toy izany koa ary ny ahy. Vetivety ary Eny tompoko. Tena tsotra tokoa ilay tompony hotely tia sakafonareo roa dia mazotoa. Oaky apatra hoety ny roman-tsatsony dia ity ihany koa ny deseranareo mirahavavy. Misaotra betsaka madama. Ka hono Ie. Avy aiza moa nareo ty? Avy ana tanàna ve sa hidinao any? Mba andeha hitsidika kely ihany fa somary efa mba elaela ihany izay ny tsy nidina taniko. Ary tena lasa niva be mihitsy ndry Ka efa mba ela kosa anie izay madama Fa hono madama, mbola mety misy fiara mandeha makany Miarina Avaratra ve izao sa? Asa? Sa efa harivariva ihany mantsy izao ny andro ka andraso aloha ampanotaniko amin'ny vetivety dia mazotoana ireo mirahavavy Misaotra. Dia inona kiny ataontsika raha sanatria tsy misy fiara intsony? Afaka matory ato anie isika Zany hoe misy toerana fatoriana ato? Ie. Nanahoana? Tena tsy misy fiara intsony lasa voaingana teo ny fiara farany tao. Eny tsy dia olana izany fa afaka matory ato izay. Dia efa vahininao izany izay mirahavavy madamako. Tsy maninona ka fa ataovy miadana fotsiny sakafonareo mirahavavy dia tsy misy olana mihitsy raha ny trano atorianareo rehefa reraka fotsiny nareo dia afaka tonga dia miakatra mitsotsotra. Fa izay aloha fa andeha handray client hafa indray dia mitenena fotsiny rehefa hiakatra. Eny tompoko. Tena tsotra ilay madama tompony hotely Ka amin'ny toeram-pivarotana tahaka itony kosa anie Sylvia, ny fahaizanao mandray olona ny tena mikaonty. Oka aloha fa misy miantso azany. Dady ty. Allô? Manahoana dady? Manahoana ianao anaka? Aiza ho aiza nareo izao? Eto fandriny izay izao. Ary tratra hariva nareo roa izany Somary efa hariva ihany fa tonga teto izay ry dada fa ny lalana koa hitanao ihany somary ratsiko. Ka tokony mijanona matory fandrina izany. Aza mandeha intsony sao sahirana eny an-dalana nareo.
dia ao amin'ilay hôtely fivatana tsy mianaka matory a ka efa ato mihitsy ange zay zao efa avy ny sakafo zao zay miravavy ay tsara zany dia mba manahoana Sylviane zay tsy reraka ve ie tena reraka mihitsy io fa mba manao aventure koa efa niantso any bera ihany aho anikeo dia efa lasala izy tsenanareo eny miarina varatra raha-pitso ay tsara kosa zany fa mila mandeha maraina ihany nareo roa amin'ny efatra mantsy izy dia efa miala any an-tanàna ieny ary izay ary fa mirasoanareo aho anaka misaotra ry dada dia alaminy tsara moa ny sainao fa aza lefa lavitra loatra sady aza matahotra dada fa hiezaka arak'izay azo atao aty zay fa velomy dada dia tsara mandry mampamangy akeny amin'ny dokotera any mampamangy io no izy Sylvia eny ary dia tsara mandry nareo miravavy io mbola lavitra ve zany sa efa ho tonga sika ry najoro inona ary ty mbola somary lavidavitra kely fa efa hiditra ny commune antsoina hoe Tatamalazy sika zao ao ambadika ao mantsy ny renivohiny dia hitandry hoe ry tanàna ery ambany atsinany ry ay mitandahatra mahafinaritra kosa izy zany raha vahandreo tanimbary miloko mavo sy maitso amin'ireo voambary masaka sy mbola somaravo eny aminy io tanàna io akino antsoina hoe Ankafibalo Ankafibalo ie teo na lehibe any dada satria misy fianakavianareo koa ve eo teo akino nipetraka ny mama farany izany hoe ny anabavin'ny dadabeko dia isaky ny grande vacances hono izy tamin'ny mbola kely dia aty no andaniany vakansany ary tena fifaliana ho an'ny dada hono tamin'izany miara-miandromby amin'ny ankizy sy mandeha miasa tany dia mamaky trondro eny amin'ny tanimbary dia rehefa hiverina hody izy dia ampitondrain'io mama farany io vary entina atao sakafo rehefa mianatra fa ny mampalahelo dia vao tsy ela ny ankizy izay no nody mandry ilay mama farany zareo ay dia maniny zany sika ny tsy mijanona eo satria mbola maika sika fohy loatra ny fotoana ahafahantsika manampy any dady fa rehefa indray andro any ka milamina tsara zao raha mahazo any dady zao dia ao fa mbola ho entiko hiverina aty indry dia amin'izay sika mijanona eo tiako sy mahafinaritra aky aty zany ka dia ity toerana andalovantsika ity indray no atao hoe Atendronambero eto ny renivohitry ny commune nolazaiko andry hoe Tatamalaza teo tsy heverina mihitsy hoe aty ambanivohitra aty dia hisy tanàna toy izao azo lazaina sady fa mampiana-janaka ny olona tiry Sylvia ary tsy andeferandry zareo mihitsy io fampianaran'ny zanaka io malaza ho mantamantsy ny tany atyko nefa dia tsy mampalaina andry zareo zany fa vao maika aza mampiezaka azy ary io tanàna lehibe tsy ambany ankavitsika io no atao hoe aizy io ny Tatamalazy amin'ity voalohandohan'ny volana mety ohatrany anao tsena be ry zareo raha tsy diso dia any amin'ny fahadimin'ny volana May any izy zay ay tsara kosa zany sady fampandrosoana ho an'ny commune koa io fiangonana lehibe io kosa ry Sylviane fiangonana katolika eto dia ry Pitrine protestant FLM moa zany raha tsy diso aka ohatry ny mba efa henoko tamin'ny radio ihany ty tanàna ity fa tsy tadidiko mety hoe mikasika an'ilay evekan'ny fianaran-tsoa angamba satria avy aty moa izy io ny tanànany Poirany ndraiky amin'ny 30 oktobra taona 1977 izy no namasinina ho evekana Ambositra zany nahalaza sy nahanako akoeran'ny Madagasikara neky io fanamasinana azy tany Ambositra io ary tamin'izay indrindra nilazany hoe le plus beau village du monde Tatamalaza mba mahatadidy kosa kindry izany tsy adin'ny dada mihitsy akeny mitondra mandehandeha rehefa mahakandro tsy asana izy tamin'izany dia itony lalany tony no fandehananay atongotra taloha ohatrany tsy mampino sambatra kindry afaka mahatsiaro ny aty aminareo toy izao ka sady laky tsinona ny vavy raha mba nanandray tampo amiko azy zao indry mba hafahafa kosa fa efa ho tonga sika ry Sylvia eo amin'ny 1 kilometatra eo angamba sisa dia hiditra ny tanàna ny miarina varatra
ay kosa fa ono a misy réseau ve aty araky ny vaovao henoko dia vao tamin'ny volana février teo no nahatonga avy any réseau telma aty sambatra kosa ry zareo aty zaniko raha tsy zany koa sady tsy afaka ny antso any be ry dadako na any amin'ilay ambanivohitra andehanantsika azany efa mahazo réseau efa io ambany io sady ny tanàna efa tonga sika tena ohatry ny tsy hainako izany lalana izany na havariana sy nafinaritra mihitsy ny fitantarandriny tanàna nandalovantsika ny fomba hitantsika ny berindray aloha izao hatreto no tsy fantatra hoe ahoana asa mantsy na tadidy ahy izy izay na tsiko dia aizaka ilay olona hitsena atsika andao aloha somary rosetsy alolo etsy dia eo angamitsika no tsy maintsy mba ho tazanako ireto kosa angamba izy roa vavy ka aleo hoe anontaniako salama ve agnareo amin'ny raha vavy salama ô rehetra diso aho dia najoro zanaky dokotera fenitro izy indrindra ibera ve voalazanao ary tena niova be andria ka efa ela kosa ane izay no nandehanako taty farany ribera izy no Sylvia ribera sady mpinamana be izay no mpiara-miasa amin'ny dady izy ie dia faly mahafantatra anao re mademoiselle misaotra toraka izany koa tokony anakory ny lalana tsareraka be ve agnareo nahafinaritra tsy eny izay faharatsiny sy fahalavirany fa nahaliana loatra ny fanazava aminajoro ireo tanàna izay nandalovanay zany tsara kosa mino aho fa mbola tsy nisakafo maraina nareo teny izany mihitsy ribera sady tena noana mihitsy aho izao ndao ary tsika hinana amin'ry hotely ry avy eo sika miainga fa tena eto angandro any ribera no ohatry ny be olona maraina izany ie alarobiny ary mademoiselle Sylvia ny tsenany miarina varatra andao ary sakafo aloha dia manainga efa mbola lavidavitra ny be ravinaniko aza magnahy agnareo roa fa efa nitondra sarety andehanantsika aho afaka adiny telo maherikely eo sika dia tonga any aty arekiry Sylviane misy anay ty tanàna misy atsika ty no atao hoe Beravina fa ny fokotany misy azy kosa no atao hoe Ambohimananarivo tena tsy nampoiziko hoe toy izao ny aty fa ahoana ondry ohatry ny tiako fotsiny amin'izay izay olona mifanena tamintsika rehetra na teny an-dalana na efa teny ampidirana ny tanàna dia miezaka miarahaba daholo manada sy mahay mandray olona ny aty izany kosa aloha mbola mampiavaka ny mponina aty tsy mieritreritra ny vahiny antsika izany ry zareo fa dia miezaka manantona sy miarahaba ary ty trano rava eto ampovoany ity ve izany eo akely lampanay taty ny marimarina kokoa angamba dia ataony mipetraka ireo ray aman-dreny be any dada fa efa samy lasa avokoa izy roa dia rehefa manao vakansy aty ho ny dada dia tao zareo no mipetraka fa hitandry ihany moa ny ela manimba zavatra ko rehefa maty ireo dadabeny sy ny renibe ireo dia tsy nisy nipetraka loatra tsony ny trano dia ravany hafarana nefa dia trano lehibe ary nakaizy bera teo ry najoro ry ambany ry izy iny mandrokombo manatona ny valiny dia hitandrio tanimbary lehibe misy vary efa ho masaka io iny amin'ny andalovan'ny omby iny ve ie io indrindra io kile tanimbary asainy dada amidy zany ve tanimbary ngeza be io ve dia amidy ry najoro eny amidy io izany anekiny mampilatsaka ny ranomasoko vao niditra ny tanàna sika mampalahelo ahy mihitsy mieritreritra n'izao zavatra mahazo any dady izao nefa mba hanavotana azy dia tsy maintsy amidy io dia hitandrio koa ry tanimboly misy mangahazo ry hitako io amin'ilay ohatra misy trano ravy io no tanimboly namany tsy maintsy amidy koa dia io ohatra misy alaky ninona kely io koa mbola namany mampalahelo marina rariny raha latsa-dranomasy tokoa ndry dia efa tafaresaka tamin'izay ho vidiny ve izany nareo mianaka ohatry ny tsy hitako mantsy mametraka fitokisana amin'izay ataontsika aty dady indrindra bera
Tena feno fitsapana tokoa ny fiainanareo mianaka ry Najoro. Miteny Andria fa raha tsy olona manampinoana sy mivavaka dada, angamba efa lasa dala izy ohatr'izay. Betsaka ny ankizy fitsapana ataon'Andriamanitra amin'izay fa dia iny dada mbola mijoro iny. Indraindray toa mba misokatra ho azy ny masoandro nefa vetivety eo dia manjombony indray. Nefa na izany aza mino afa mbola hisy vokany tsara ho azy izao any aoriana any. Mety ho fitsapana ataon'Andriamanitra aminy koa ny ankizy izao asehony sy asainy manjaka eo anatrehan'ny dokotera daholo izao ratsy mafy rehetra izao. Dia hitany eo na ahasaraka azy izy na hifikitra aminy. Eny tsy maintsy izay no abahanao an-tsaina fa raha tsy izany dia asa. Iny fa niakatra bera. Andao sika monjy any an-trano amin'izay fa efa mandroso hariva ihany koa ny androko. Ndao ary. Dia izay ry bera ny fotodianay mino fa efa niresaka taminao amin'ny telefona ihany dada. Ie, tena efa niresaka tamin'ny tokoa izy ary efa nanomboka nijery olona mahatoky afaka hividy azy amin'ny vidiny tsy dia ambany loatra. Ka efa nahita izany bera? Olona roa ny hitako dia ilay anankiray mba ohatran'ny azoazoko sady misy lafitiavana amintsika ihany koa. Eny ary fa misaotra ny bera Ka ny vary miakatra amin'ny tanimbary io moa izany na fatra amin'ny daba na fatra amin'ny katinina? Ka raha amin'ny daba izany dia misy firy eo? Rehefa mba tsara aloha ny taona dia eo amin'ny 200, 50 sy 200 eo. Fa rehefa tsy mety dia tena latsaky ny 200. Mamokatra izany Raha eto amin'ity vary ity kosa aloha dia tsy mbola misy mamokatra toy eo Paris be io Dia ohatriny eo izany izao no asainy olona n'io tanimbarintsika io ry bera? 3 tapitrisa ariary. Izay ny olona tena farany ambony. 15 millions izany. Ary ny tanimboly ve efa nahita ianao? Efa nahita ihany fa ambanimbany eo amin'ny 5 alina sy 1 hetsy ariary. Tena ambany be marina tokoa izany Raha tabatra ane izany izy roa dia mbola 22,500,000 francs mbola ny atsasany. Efa mba tsy maninona izany mbola mitady eo amin'ny 27 millions mahery kely eo izany sika. Fa 10 tapitrisa moa izany no vola mbola ho tadiavina. Ie. Dia ahoana aky izany ry Sylvia? Ka maninona raha vela hiakatra ny vary rehetra dia amidy dia ny mangahazo eo amin'ny tanimboly koa ane mbola azontsika amidy manokana Ay moa fa tsy miaraka amin'ny vidin'ny tany io? Tsy natao miaraka ka ny tany ihany io voalazako io. Tsara kosa izany. Dia asa aloha nampahafantarin'ny dokotera anao fa isika koa ne manana omby vosotra 5 raha amidy 7 hetsy ariary ny anankiray dia ho vity ho vola heverina fahalohany io. Le omby nampidirin'ny bera teo ireny ve izany? Ie, atsika daholo iny ireny Dia indray no ampiasanao raha amidy daholo ireo ry bera? Ka tsy hiezaka indray ve manaraka izany koa mbola manana tanimbary anankitelo any Antsinanana isika. Any Belanitra fa tsy navelany amidy ireo satria lova navelan'ny dadabe hony. Marina kosa ny azoko. Aleo aloha fa ho hita eo izay atao mikasika ireo omby ireo tsy mbola nilaza tamiko ny mahakasika an'io aloha dadako. Ka araka ny tenin'ny bera teo aky miarina koa any aoriana. Maninona raha antsony izy dia ho hita eo izay heviny. Dia ho boaka firehetreto anie izany sika ry bera Marina aloha izany nefa avitrainy ty hoy Rainy Manonja. Fa iza koa ty Rainy Manonja Mba fomba fiteny re zandry Najoro Ay! Na nieritreretako ny amarotana an'io Paris be io izany aza ane ka tsoriko aminareo mirava fa tsy zakako mihitsy. Izay olona nahafantatra fa amidy io dia toy ny manome tsiny ny rainao avokoa. Ka tsy fantatra izy ireo tsy inona ny antonyko. Eny efa heno aloha izay fa mba ampiatsoinao vao maraina izany ry zareo dia makaty amintsika ilay olona hitanao fa hividy azy dia mifampiresaka izay. Eny ary ao ary aloha hihinana saontsika dia mahazo toa fa io ny masaka. Taoko aty mihinana saonjo ry Sylvia Sao dia heverin'ny bera fa tsy mba hinaina teny ambanivohitra ary Asako raha iny Najoro aloha dia fantatro tsara fa ianao no asako.
ity ve zany no atao hoe sonjo mamy sa ty ho antsika ty le lazainy olona hoe sonjo ramandady fa na izany aza misy sonjo mamy koa aty ka mbola tsy mamody loatra re Sylvian sonjo mamy aty fa ireto ramandady reto mantsy no ambolena eny amoron-drano sady somary fasipasehana izay dia izay no mampalaky mamody azy ary inona no ataontsika lokan-droany Ribera bitro rikala bitro misy akoho ao na afaka mamitana trondro vetivety raha tianareo andro efa arivo koa ve dia mbola afaka anjony ihany ianao Ribera ny tsy ahatongavako eny Andibo no ela dia mahazo apy ataontsika loka aho aleo angamba Ribera mamono akoho ka sady tena mila ronona akoho mihitsy izao fa tena reraka aleo ary amono azo vetivety afa mahazo tonareo roa malaky ary fa avy dia manany rano eto mahafinaritra aky ity bertiry sy najoroka sarika sady tsotra fa fianakavianareo moa izany izy iny raha ny tena fahalalako azy aloha dia zazaka mbody vao kely izy iny ary nalainy ray aman-dreny be ny dada hipetraka tao aminy dia mandrakizao rehefa tsy hentsony izy roa dia nasain'ny dada sy mama nipetraka tato aminay koa izy dia io izy mbola tamana sy atokisan'ny dada tsara io ary mbola tsy manambady ohatrany tatyany no saika andehanako anao vakansy tamin'ireny disadisana azo any dada tany Antsirabe reny saingy niova tampoka ny hevitry dada dia tsy navelanao aty aloha fa avy dia nasainy nianatra ary ny fandriam-pahalemana tiky mba manahoana hatramin'izay natsiarovako saina izay aloha dia mbola tsy naheno izany asan-dahalo izany taty fa ny alabotra eny Antsaha eny mbola misy ihany indraindray inona moa ny anaran'ity tanàna ity teo ry Najoro Beravina ho tiako aneky ity tanàna ity saingy variana loatra any ampitadiavana any izay sy dada dia tao adinidinonay izy ity indraindray alohan'ny iverenantsika dia mba hitsidika ireo namana fahazaza teto sika mino mantsy fa mbola betsaka izy ireo no eto marina izany ory Najoro ahoana efa tonga ao anie ilay olona hoay fa mifiry izao Ribera efa midimy sasany izao ay kosa ve vao maraina be ianao koa efa zatry ny mpiainana eny an-drenivohitra aty aminay anie ka amin'ny 9 maraina dia efa eny Antsaha daholo ny olona andraso ary fa iarina dia ho avy ka aiza hono izy ao an-dakozia ao izy mandehana ary fa ho avy manahoana ianao salamy ohatry ny tadididika ianao izany tokony satria mpiavana netsika tsy zara ve tenenao mihitsy kay moa vao tadidinao ihany ko dia ahoana tonga soa aty amintsika indray ary moa zany misaotra dia sofatratra ihany koa efa nomena sakafo maraina ve izy Ribera efa nahazo aho koa sika indray tsy ady tara amin'izany aho sy Bera ne mpiaramoniny eto ka tsy tazonanao ela ary zara fa efa miato andro any koa ny andro araka ny resaka efa nifanaovanareo sy Bera dia izay indrindra no nampiatsoko anao azafady indrindra fa zahay mihitsy ny tokony ho any aminareo fa tsy ianao no isahiranao aty aza magnahy ianao mademoiselle efa tafaresaka tokoa ngay ary voninahindray ny tany aho aorian'ny fiakaran'ny vary mino aho fa efa niresahan'ny Bera taminao ny asahiko ny vidiny eny efa niresahan'ny tamiko nefa mba te angavy aminao ihany aho hoe sao mba ambany loatra ry zara maninona raha mba atao efatra tapitrisa mahamokatra ne io tany io aho rery aza ny tena sahy an'izay fa reny olona hafa tena latsaka izay ro sahiny azy mo araky ny tenenin'ny Bera tagnamitsy ho mila vola maika ho agnareo ny maika mo maika ihany fa tsy dia tokony ho ararotonao amin'izay kosa koa zay ary aloha no asahiko azy mademoiselle fa rehetra mety mitadiava olo-kafa hividy azy mihoatra n'izay vidiny eritreretinareo zayko dia tsy mba misy ady varotra kosa ve zany rehefa mividy tany ohatran'izao any mademoiselle dia tsapako fa izay mety agnamitra sy amin'ny tompony no anaovako ny vidiny fa rehetra saha izy dia tsofoko rano sa maninona
fa agnareo mila vola maika aza no tena hoe ividianako an'le tany fa tamin'ny taona lasa zao vao nividy farihy efa ho efatra. Mba ampio-dimetsy ary moa e. Tsa hataotsika haharatsy fihavanana re madimozely a. Re hitanao fa mandreraka anareo ary ny vidiny de mitadiava hafako. Zay ihany angamba loro asahiko azy. Zay ary re angamba lo fa vao maika hampanao vary fa ny fotoana ny be tagnamitsy koa vao maragna be de tena nandeha taty aho. De tsy mba petraka ve zany ny mahamalakasy atsika ary zara na de ny mahafianakaviana iray ihany aza. Toko de efa nanao zay azoko atao re aho nefa mo hitako fa oatra misalasala kely ianao de ka izao ary no izy e. Dinio tsara aloha de rehefa tapa-kevitra ianao de ampiasoan'ny beragna tanàna igny aho fa mampanao vary egny. Egny an-tandemy moa zany toko hitanao igny. Zay ary lesibera fa veloma lahy aloha. Ieny ary fa mba tena miafinafina be izy zany Robera. Fa anao ndregny rehefa te hamolaka varotra izy amiko aloha de izay voalazanao izay ro tena izy io. Isika tokoa moa mila vola maika de tsy hitako izay atao. De inona zany tokony ataotsika e? Sa de omena azy amin'izay vidin'izay ve? Aleo aloha miantso andrainao de ho hita eo izay heviny. Marina zany. Aleo tokoa ary aloha hiantso any dada. Fa misy zavatra ho ataonao ve zao maraina izao sa? Andeha handritra ranom-bary aho fa tokony efa hampijinja vary sika amin'ny sabotsy. Mandeha anary aloha de rehefa mivery ny bera miresaka indray sika. Efa masaka ao ny sakafo maraina de mahazo toa. Misaotra e. Tena manan'olona tokoa dada manana an'ity bery ity. Izy daholo zany no mikarakara na antsahana ny tanàna. Mendrika ny ankasitrahana mihitsy izy any aoriana ka. Aleo aloha iantso any dada tokoa ka. Allo, manahoana dada? Mbola salama tsara ho anaka fa ianareo miravavy ihany manahoana? Salama tsara zahay ka. Mo mba mahazo rivotra vao maraina ety ambanivohitra koa de tsy de heno loatra ny havizanana. Tsara zany. De nanahoana andinareo roa? Ka zay mihitsy ny antsoko any dada zao ka. Vao eo mihitsy no nisaraka izay zara. Satria izy ve zany no hividiny tanitsika e? Ie, de 3 tapitrisa hono no asa iny hividy an'le tanimbary. Latsaka be zany anaka. Raha ny tena tokony ho vidiny ane eo amin'ny 4 tapitrisa eo e. Efa nambarako azy ihany zany fa de zay 3 tapitrisa zay hono ny asa iny azy. Sady ohatrany miavinavina be ne izy ry dada e. Tsy de mahagaga zany e. Ka inona zany no hevitra niraisinao? Mbola miankina amin'ny dada ihany koa. Raha ny tena tokony ho izy najoro de tokony mba miakatra kely izy. Nefa rehefa tsy mety izy de tsy maninona fa omeo azy amin'izay vidina asa iny azy e. Nefa ahoana ho ny fomba andoavany ny vola? Mahakasika an'izay indray aloha tsy mbola voaresaka ay a. Tsy maninona ary fa raha manome tolo-botsitra izy de avelao azy. Atao manaraka ny taratasy sy ny famondrana ny tany amin'ny anarany. Fa tsy omena azy ny kadastra sy ny titra raha tsy voalohany avokoa ny vola. Ie, zay ary fa mirasoa ny dada e. Manahoana nefa dada ao zay? Tsy de manahy aho ka. Mandra-pio ana ary dada. Eny ary fa de veloma ianao anaka de veloma ihany koa any amin'ny Sylvia. Io. Fa tsaly bera vare igny mandalo igny. Tena izy igny koa. Aleo asoko kely. Bera! Ary ohatrany mianso anka zary zany a. Aleo aloha andalovako egny. Fa taia sahady re lisy alahy. Ary angazara na ndretra ranotaigny be lanitra fa ngainao vary sy sabosiko. De vao miandry ativa re zany bery io zanako dokotera io. Ohatra tsy de manana programany ho amin'izay izy a. Igny resaka ny fanaovany taminao iny ro tena atindehany aty de rehefa milamina io de miveriny amody. Elahako lisy ohatra mahafilafila zany. Varotra safoifoy vary ho atao sa tena hivarotra alahy. Azara za mba sa mividy an'izay 3 tapitrisa zay. Tena marina tokoa an'igny lazany igny. Igny tokoa ro tena vidiny. Aza miteniteny foana lisy fa mahandreraka. Rehefa tsy mahalala vidiny zavatra alahy de tokony sa hivarotra. Amizio amin'olona hafa agny ny alahy fa mandreraka. Rehefa tsy hagnome ahy nefa tadidiny laha. Fa revo eto aho de tsy misy sa hividy an'io eo. Sady ohatra lasa mety agnamitsy koa ny lesy ny zanako dokotera igny. Tena marina. Ny fampitadiavana ny elty rainy taloha. Sao de mba hitany tsafahita eo ngao ngazara.
aza misavitra ny sarangatsavo saviana sa vao mahafantatra ahy ihany va re lahy libera zareo ny lahy fa ho hitan'ny lahy sara mihitsy ny anaovako azy magnaika ahy igny ao moa fa ho hita eo zay fa vita va ny tadiavangahy ahy fa ahoany vao maika asa misy inona moa fa manakory sahy amin'ilay asahiko azy va izy mako vao niantson'ny dokotera no ahy lasa nivoaka tao fa ho hita eo rehefa tavaveriny agny aho okey sy maintsy magnaiky zareo hoe aza matahotra lahy fa rehefa raikitra io dia sy maintsy mahazo kado eny ary aloha ingahazara fa lasa aho dia mahazotoagna ao andao ary etry ihany aho niany re ohatra misy tadiavan'ny lahy ahy ay efa tafafo matomizely Sylvia maharaina loatra ny fivoahanareo ny trano aty ambany vohatra tiako aiza re zany zaho aza zao fa avy aiza sy aiza dia ino zany tokony atao Robera fa dadakoa ny teny fa rariny ihany le nolazaiko vidiny iny ka nahita ahy teny an-tsaha izy teo dia efa natsony ako dia ahoana ozy izy ka nilazainy fa tsisy olona afaka hividy an'io tany io mihoatra n'izay lazain'izay ka somba misy olo-kafa afaka hividy azy kosa Robera tena efa mba niezaka ihany aho fa tsy hitako ny akoatra ngazary tsy maninona ary fa mandeha any ianao eny izao dia teneno izy fa manaiky ary ony zareo dia ahoana nefa nikasika an'ilay kadasitra efa nentiko aty fa mandeha any aloha dia miandry azy aho tolakandro raha ohatra ka mbola raikitra izy zao maraina izao eny ary fa zao ihany aho dia lasa dia ahoana ny hitazonantsika vola be toy izany ato an-trandro na joro raha mifanaraka dia asaina manatitra antsika ny miarina varatra izy dia any angamba no raisina ny vola mila mitandrina ihany mantsy fa ratsy ho ny tsy tery lalana marina aloha ny indria fa miavina ilay olona fa tsy fantatry indria nga tena fantatro tsara ary zaza niarany lalao mihitsy ary izay tsy afeniko andria fa efa mba nanadaladalana mihitsy ary ane izay olo izay taloha zany io ka tafaray indray izany ny tisin'ny maninako omaly izany tsy amin'izany tsony sika izao fa izay anavotana ny dada ihany izao aloha ny tena tanjona izay mihitsy koa aloha izao ny tena maiky miala tsiny ry zara fa voaterina ampiantso anao indray tsy maninona ka ahoana raikitra zany aloha dia tsorona aminao ary fa rehefa avy niantso any dada dia nanaiky ilay telo tapitra nolazainao izy sady tena sako ny milaza aminao fa tsy ahisy asahino tany io mihoatra an'izay ho aho rehefa eto tanàna ka ahoana izany fa raha mifanaraka sika dia atao eny amin'ny komina eny miarina varatra ny taratasy fifampivarotana dia omeko anao avy hatrany ny taratasy rehetra mikasika ny tany fa moa izany tsy misoratra amin'ny dadanao va ny tany efa misoratra amiko daholo izay fananany rehetra aty na io farihy lehibe io aza ve inona moa no tokony andaingako aminao amin'izany ry zara efa voninao ny taratasy raha voniny ianao okey ary aleo zany andinitra kely aho dia semaraina pitso maraina milaza ny valiny aminao tsy azoko koa ny tianao atao izany fa mbola tsy voniny indray nga ianao vonina aho ka fa tsy maintsy mbola mba miteny amin'ny raha matoa kosa ahoko moa ny vola koa vao homanina indray ary dia amin'ny firy eo izany ny fotoana omenao amin'ny 10 eo angamba zany koa mako vao hampamofoka vary dia rehefa mahavita ry zalahy mamonjy anao ety aho ndao ary fa rapito izany eny azy mba tsy azoko kosa ny atinareo izany ry ngazara maika ane ilay olona eo nareo milaza fa raha manaiky izy dia avy dia vonina ny telo tapitra isariary izao anefa vonina sy manaiky ny fangatahanareo izy nareo indray no mihemitra ohatrany tsy sere mihitsy nareo izany fa so everiny lava vola kely le ty zany Robera telo tapitra isany ely ty zany efa mba nahitan'izany ve ny masony lahy mba efa nandalovany zany tsy ho tanany lahy io eo lahy mba be resaka ohatran'io eo ka marina kosa neny azy raha mise matombo varotro tany io aminao izay dia maika ary matona anaiky izay nolazainao koa izay dia vonina ny varotra fa ity ianao to tsy azoko indraiko ka rehefa maika ary ianareo dia alefaso fa alao hijanona alefaso an'olo-kafa fa inona nefa izany no mahatonga anao hivadika vetivety eo ry zara ka tsatiako kosa ny teny lahy Robera mpanompo no asan'ny lahy fa aza mba hidira lahy mihitsy ny resakay oringa zara rehefa tsy manambola hividianana azy ianao dia aza mamoaka vavabe toy izany tsy misy hidirany Bera ho ianao ny resakintsika teo nefa kosa dia tsoriko aminao tompoko fa tena hidirany matoa izy nametrahana ireo fananana rehetra ety dia atokisany dady izy
donc atokisako ihany koa ka miangavy anao aza ambanimbaniana toy izany Bera. Ka ohatrany tsatiako kosa ny teniny teo ka za no miresaka aminao tompoko fa tsy izy. Ka ny dikan'izay dia za no tidio sy resao na hividy ianao na tsy hividy dia izay fa tsy tokony asiana famila filana toy izao kosa ary mbola veriko aminao indray fa tsy misy hidiranao ny fiainanay sa efa nangataka tany aminao nga Bera? Ok ary mazava zany zay e da dia avolafa ny taninareo fa tsa hividy aho. Dia inona zany no ataontsika amin'izao e? Tena tsy haiko tsony Sylvia, tena mila okivy na zany azy efa lasa nijery ilay olona anankiray ihany Bera ka tena ohatrany efa tsinjoko ihany nefa mila filatsika mihitsy iny e. Raha ny fijeriko azy aloha dia ohatran'ireny karazana tompomena kely mpametsifetsy olo ireny tia zaranareo tiako. Tena marina mihitsy ny eritreritry-ndry. Zany mbola manahirana ety ambanivohitra na dia mba te hitroatra sy te hivoatra ny olona dia voatsindry ny toy ireny foana. Tena andehanako eny mihitsy tingaza ty fa tena tsara hiveko mihitsy ny nataony azy teo regny ha fa nao inona ety lary mpanompo matoky sa namitamby ahiverina hividiny tany indray lazao lesy izy fa rehefa lasa ny 5 hetsy io dia omeko azy ny vola. Fa zay ro atondeko ety aminao. Fa inona sa nao inona lahy? Izao ry ngazara na inona fiainako na inona tsy fananako tadidio fa tsy mbola nangataka na dia ray vilia tany aminao aho. Ahoana no fanala baraka sy fanebaka toy ireny eo mason'olona isika? Zao zany ny tena diany lahy ty ilady amiko sao dia efa mihevitra ho antitra koa ary tia lahy vao mitana aho Tsa iady aminao ny tiako e fa ampitandrina anao. Fa ia moa zany ny fiheveran'ny lahy ny tenako no ampitandremin'ny lahy toy zany sao heveriny hafa gaiky sy mandrana rialy ekonina. Haiko tsara rangany afetsenao fa vola mivoaka amin'ny posiny lahy nga sa vola hiditra amin'ny lahy no hifanarahana eo no lahy be resaka eo e. Sy ianao no mihevitra izany fa tsy za kosa e. Malahelo andreny havako reny maninona rehefa mbola tsy manam-bolany tsy avy dia milaza fa bezesita fotsiny. Asiko lahy le Bera fa ohatrany be vava sy manambanimbany ahy hay ve rehefa olona milaza azy ho manam-bola no anaovana resaka toy izany dia tsy mahatanty ka tsa ohatrany lahy aho. Fa rehefa izay mahavolamba sikambala dia mahazaka. Samy olona sika ringazara ka aoka tsy hifangataka. Izay tsy tianao atao aminao dia aza atao amin'olona. Tena milady amiko lahy fa asiko lahy. Manatony eo moa anao fa tonga dia gebongako amin'ity zara-pangady ity Mahazaka zany lahy. Tairo e. Tena ohatrany misy olona miorakoraka miady ane zany ry ladoro e. Anda hoe ho tazanao an-davarangana. Sylvia, fa tsy ve miady amin'ngasary io? Tena izy olona joro fa andao aingana. Andao aingana idineny sika sao matiny zareo eo izy. Andao ary. Ndao fa ifampitana kely. Bera, fa ino ty ataonao? Bera, sarao re io ray olona. Sarao. Si hoe asura mafy. Bera ty ataonareo e. Dikan'izao. Ataoko tsy afa-maina amin'izao mahazo azao lahy le Bera. Zany ainako ty anao. Hafa ny olona azonao lolony eto beraviny e. Fa tsy le Bera mihitsy. Soa raha fanalako tonga ny olona fa raha zany taiko tonga. Ho hitan'ny lahy tsara, ho hitan'ny lahy. Eny lahy. Oka re zay Bera, vino ty atao e? Enao ve adala? Ie, adala aho androany satria heveriny olona adala. Ia koa ny mbosa ia. Bera, ilaisany namandreo. Ia ny mbola mandranamiko. Mihevitra mantsy lasan'ny ngazara fa ho fezinao daholo ny olona. Any lahy lesy ny alefa an'andry tolo le Bera, ho hitan'ny lahy. Aza miany ty verena zany ngazara fa rehefa sady tokizo mbola sa zany lahy. Bera, andao amin'izay tsika mody fa aza miady eo tsony. Mamvarotra biby zao le Bera kely. Andriamanitro. Tena mamvarotra biby Bera. Iza ny masa iza. Bera. Iza ny masa Bera andao ody. Mbola mena ve. Tena miala teo ianao ry Zara. Miala teo ianao ry Zara. Ndany ianao mody. Zahay lesy le Bera kely mpanompo aleo alo ody tsabony feritro.
fa iverinay tsy hoe lafa ho avy amin'ny lany loza lozanao hoe miverena raha anaty raha mbola sa bera mihitsy naneonao ny fanananao vola okzay mivadika biby zao le bera andao mbola tsy nahita zavatra ohatrao mihitsy ary najoro tena bera andao amin'izay sika ody vadika biby mihitsy le bera kely tena andao Sylvia hoentina mody tia bera andao ody ho avy efa lasy zara okzay ry bera andao amin'izay tsika ody fa efa lasy izy andao amin'izay tsika ody jereo ne ny olona mijery anao hoe ndao raha zany ndao ody sika fa miseho azy ho bandy loatra manko le reny ka mampempo ny tambafy sy ny somorona atao agnamiko ato ayako ny anabaviko ny tadiavy laviraviraina ty tsy misy io mbay elao tsisy io ndao amin'izay ho afa okzay mahamenatr'olona fa inona daholo zany teneninao zany andao amin'izay sika ody ry bera dia any an-trano miresaka rehefa avy eo najoro aiza ny zandriko teo iny tia ry bera tia akaikinao tia bera fa inona mahazo anao tena malahelo any dadatoary najoro malahelo azy okzay ararotin'ny olona amin'ny fahasairanana izy tsy tiako zany tena tsy tiako tsy hitako anefa izay anampiana azy andao ary aloha sika ody dia any an-trano tohizana ny resaka tsia zakako zany tsiry najoro zakako zany tiako sy tia loatra ne ny dadatoko iny najoro eny fantatro zany tiako iny na dia ararotiny hafa azy karaha tena malahelo sy tia azy ary ianao dia najoro jereny jereo ange izy fa mampalahelo ny mijery azy tena malahelo azy ary Sylvia okzay ry najoro zay avy tatsika ny resaka aloha zao ny tokony atao tsy maintsy miverina amin'ny alahady eny tsika roa dia ahoana hoe dadatora mody any zay nefa tsisy zava-bitanay akory taty aizy najoro teo tia ho abera ndao sika ody raha zandry fa anampy anao ndao ary tena mialatsiny izy roa fa tsy sitrapokony na tonga nyreny efa be loatra mantsy ny fanaratsiana ataony aka tsy zakako tsony nefa na dia zany aza ry bera tsy tokony hiady aminy ane ianao sady reny farateny nataon'ireny koa ohatra ny tsy dia mazava efa hatramin'izay fa tsy mbola izao mihitsy ny nanambanimbaniny ato ireny fotoana metina maliko azy tsara iny androany iny ary raha mbola mitady izy dia mbola azony mafimafy kokoa noho ireny fa aleo anao tena ohatry ny lasa matahotra be zany ary izy mianadaha inona mampatahotra anao falifatiny ve ka iza no hita izay ataony anao rery aty rehefa lasy zay sao dia adininao ary najoro fa tany nahaterahako sy nahalehibe ahy ty be raviny ty za mihitsy no anaparan'izay valifatiny aty amin'ny tany koa ty samy zanaky be raviny izay Sylvia ka samy mahalala ny maintso alaina jereonareo fa tsy nisy nalahelo azy ny olona teo na nanampy azy fa ny akabiazany aneka tena ny teny hoe ampy angazary iny fa elany nanaparana fahefana loatra eny za koa aloha na tsikaritra an'izany ary ny tena tsy tiako anie Sylvia dia ny filazany fa raha tsy nanaiky azy ho ny najoro dia tsy hividy ho tany io izy fa oviny izy ry bera no niteny an'izany taminao iny any antso azy any keo maraina iny mampome ahy koa zany rehefa ho lasa dala koa iny tsy milaza fa eo no avela ho any zany resaka zary zany ka dia ahoana zany no ataontsika ry bera ny fotoana neka mandeha ihany efa milaza ho avy eo le olona anankiray rehefa hariva tena ohatra ny lasa manahirana mihitsy izy tiako ka tena tsy ireo mihitsy kosa aloha le olona iny avela ho avy aloha izy ry Sylvia dia ho hita eo indray izay ataony fa ny milaza n'izao zava-misy zao amin'ny dada dia tsy azo atao mihitsy ry bera sao mantsy miantso anao any an-tsahany izy avelao aloha ary na raha maso andralam-piandromby dia afaka mandro nareo roa vavy fa aza misalasala ka andro efa toandro be io ve dia tsy sakafo ianao mitony mangazo any an-tsahany izay fa rehefa harivo indray miveriny sady amin'izay mamonjy ny fotoana amin'ilay olona anankiray eny ary izy ny rapaoly ry najoro mino ary dadapaoly fa tadidinao izy tadidina dia somary mivakely azy mialehibe koa moa nareo rankiziko ka inona ny vaovao anaka manahoana ny rainao an'izay ny salama tsara any fa misy zava-manahirana dia izao nidina ny karakara ny tany izao
eny efa eniko tamin'ny gabe avokoa zany lety zany indrindraindrindra fa ny olana mahazo azy nefa atahoana fa miezaka ka izany indrindra dada Paul no anton'izao fiaonantsika izao. Manahoana ianao tompoko? Salama tsara aho anaka fa ianareo no irariana mba avita izay iraka nampanaovindrainareo aty. Zandrinao moa ve zany izy raha najoro? Raha ny taona dia zokiko izy ka ary mifandray toy izay zoko sy zandrizay mihitsy izay. Mpiara-miasa amin'ny dady izy no tena marina dia Silviano anarany. Tsara zany anaka, tsara rehefa mahay mifanampy sy mifankatia. Ka arak'ilay resantsika teo moa zany dia nanapa-kevitra dada fa amidy ireo tany voalazako anao teo ireo ka asa re tompoko na ifandraikitra ihany sika mianaka na ahoana? Najoro dia tena izay ve ny fanapa-kevitra reo Eny tompoko fa ahoana kay? Tsy afenoko aminareo telo manadamo mantsy fa tena betsaka ny olona mitsiriritra io taninareo io. Zany? Ary misy aza mahasamy fidy ambony zany asaingazara zany. Zany ve tompoko? Tsy mivazivazy amin'ny tena an'izany aminareo fa ny olana ho azy ireo dia tsy manam-bola ividianana azy? Tsy betsaka ny manam-bola fa ty zavatra taongazary ty bahana ny daholo izay dia vitany aty dia lasa ny daholo. Ka ahoana moa zany no ahafahany mibahana izay vidy azy? Fa iny marina amin'ity tanàna ity ianareo anaka na dia tompon-tany ihany azy ianao ry Najoro ka tsy mahafantatra ny azara sy ny asany. Izay zany ilay voalazan'ny bera ka nampiady azy teo eny tokoa zany adin'izy ireo lamaly zany fa tsy misy faly loatra amin'iny ny olona ary betsaka aza no miteny fa raha mbola mikasika ny be reo iny dia tangoronandry zalahy. Mba tsy nampoiziko. Ay, manana toetra toy izany izy iny. Dia izay mihitsy ka vokatra zany raka izy dia tsy misy samy vidy tany mihitsy ny olona ty raha mbola izy ka milaza fa hividy an'ilay tany. Zany manaraka izany koa dia be loatra amin'ireo olona ireo no mihindram-bolany aminy dia izay tsy mahaverina dia atao takalo amboleny aloha ny tany. Ny sasany kosa moa dia alainy variana tsara. Tena mba tsy rariny kosa zany ka afaka anao iny eo ary ianao dia izay mahatonga hiteny aminareo hoe tena izay ve mifanapahan-kevitrareo. Ny fahatsapako fa mahatanjoka tanteraka nareo raha hivatra io tany io amin'izany vidiny izany. Mampiakatra 300 na 500 daba isan-taonana io dia kajo fa 1,700 ariary ny daba iray dia ampatombohy ataontsika hoe 200 daba fotsiny dia ohatriny zany. Andraso hoe ataoko vetivety ny calcul 1,920,000 ariary zany hoe 2,6 tsiray tapitrisa zany. Hitanao zany farany tsy mamokatra izy izay jereo fa afaka 2 taona na 3 taona dia ho voaverina ny vidiny tany. Ka ho anao ary zany dia inona ny tokony atao? Tsy afenina anao ne dada Paul fa ingazy zara mihitsy misaika efa hividy an'io tany io ary efa nanaiky dada amin'ny vidiny nolazainy io. Saingy tsy haiko indray fa ataony vadika tamin'ny fotoana farany izy dia iny moa ny hafarany ny ady tamin'ny beriny mihitsy. Ka izao no mety tsy ananaraotra ny fahasarana andrainao nefa mba tsy maintsy mijery ahiko io. Eny tompoko. Izao no izy tsy hividiny tany satria mety tsy hoarako indray mandeha ny vidiny fa raha mifanaraka isika dia aleo mifaiko ny tany dia izay fanarahantsika no atao. Dia ahoana zany? Ahoana kiny hevitra indray amin'izany ry Sylvia? Ka raha ho faina ary zany ny tany dia ohatry ny isan-taona ary 4 taona ny anofanao azy. Izao aloha tsy hafeniko aminareo miravavy fa manana io vola 3 tapitrisa io nefa hoy teo hoe fantiatoko ao anareo ny mivarotra azy varomaty ka ny eritreritro dia omeko anareo 3 tapitrisa io dia hofanako mandritry ny 10 taona ny tany. Amin'izay mba mahazo tombony kely moa afaka 10 taona mivelona aminareo indray ny tany. Amin'izay koa nareo mba mahazo ny vola ilainareo. Ka aleo aloha miantso ny dokotera sika ry Najoro dia ho hita eo izay avalony satria kajy hafa mihitsy tokoa ty resantsika ty fa tsy arak'ilay noeritreretinaiko.
Zaho ary no izy dino tsara aloha dia miverina ty aminareo ary ampitsy maraina. Eny ary fa avelao aloha zany hijanona amin'izay ny resakitsika. Ka aleo ary aloha zany dia amontsy fidiny velomany amin'ilay bira kely any fa tsy nahandry azy hoe aho. Ie, misaotra betsaka dada Paul salama ianao. Eny ary o. Dia ahoana Sylvia? Inona no tiany dada Paul atongavana? Amiko aloha ohatry ny mety izay sika azy efa nihevitra nivarotra azy nefa izy zany anofana. Rehefa nandinika mantsy dia eo amin'ny 3 hety isan-taona eo zany no anofanany azy. Dia araka ny nambarany teo dia ataontsika hoe 200 daba ohatra ny vary miakatra. Dia ampitombo iaraka ny lazainy teo hoe 907 ihany ny daba. Dia nanome an'iny 1,920,000 ariary iny. Grave be anie zany rikaly tena mahazo 1,700,000 ariary isan-taona zany izy. Fa esorina kosa ny maskareny ny ketsa ny miasa azy sy ny sisa ka inona moa no hidirantsika amin'izany rehefa mahazo ny vola ilayntsika isika? Eny marina ihany aloha ny indri fa aleo aloha ianjo any dada dia ho hita eo izay atao ka fa tsotra kosa aloha dada Paul zay aloha fa ny tsy fantatra hoe sao dia misy ambadika indray. Dada Paul ahoana ry ngazara? Taireno arivariva. Ary naninona koa io tareno manao toy izao ve? Fa nga ve tsaheninao no eo koa mody magnatsafy eo? Toy izy fa tsara miady amin'ny bandy kely mantsy nareo dia izao ny vokany. Asa miditra amin'izany ianao dada Paul fa hono ahy? Mihinanao ary ngazara? Avy any amin'ny zanako dokotera nga ianao teo no tazako lavidavitra mantsy dia nanatona anao Ie, avy ao mihitsy azo ka. Mitsiasy an'ilay tanimbary amidy ve zany no niresahanao taminy? Ie, ka ataoko ny gano saika hividy azy fa niala tamin'ny fotoana farany. Tsa tiako fa be zesta loatra dia mody ampifilafilaiko maimbola mako zareo ireo fa hoe nanodikodim-bola mpanjakany dokotera dia mila vola maika. Dia hono ary ngazara. Dia inona no tsy vidanana ny tany amin'izany? Ka tiako hidina roa tapitrisako. Tsy ho azo inga amin'izany izy. Olona nanatra anie io zanan'io sao miveriny sefa ho kiambala toa atsika. Zaza taitra ianao rinjara Paul tsy maintsy mbola ampiatso azy zareo ireo Eny nefa dia tsoroko aminga fa efa nifandraiky barotra izahay zao zamody zao. Raha mpitso izahay no hiaraka miarina varatra sady andony vola no anao ny taratasy fanakam-pivarotana. Dia ohatrina zany nasa injahy azy? Ka ny saika ny vidianany azy tamin'ny voalohany ange no hividianako azy. Tapitrisa telotelo tapitrisa ve? Fa indray nareo zany koa any mba tena manimba varotra dia tsy mba eritreretinareo mihitsy maninona zao tsy mba manontany aty fa mijabajabaka makany. Ka izaho ve nahafantatra an'izay fanarahanareo tany tao vao fantatro fa ingao no saika hividy ny tany. Nisy nividy indray. Fa hono aloha tena hovidinao ve aloha ny tany sa mamazovazy ianao fa ohatran'ny lany fotoana? Ngazara fa impirina dangaindray moa ka zao ary asa natadidinao fa mbola misy vola koray tapitrisany aminao omeko vola roa tapitrisa ianao dia ampinao amin'io volako io ny any aminao dia mody ianao no mividy ny tany fa rehefa vita ny taratasy dia zaho no isony azy. Zany kosa ve dia ety ringazara aza mba manana loatra olona toy izany? Tsy otrane zany avy reno ary ny volako rehefa izay dia afaka mividy an'io tany io ianao kina moa ny olana. Dia zany foana ve zany no iainantsika eto? Tsy mba misy marimaritra iraisana mihitsy? Dia rehefa any miangavy dia tsy anaiky ianao tsy maninona ka tsy nifanarahana kosa anie zany ka tsaolana zay fa zao afaka vidinao ny tany fa mila ny vola koray tapitrisa zao arivo zao na farafahatarany raha pitso maraina fa tandremo ny misangisangy amiko fa tena tsy mety dada Paul ianao manambola fa rehefa hividy ny tany ny dokotera ianao dia mahay fa rehefa amerina ny volako dia ohatrany mihazo azy sy malaindaina tsy mety zany ariva ny andro dada Paul fa aloha andeha. Tena manomboka manao ny tsifanao mihitsy ty rangazary ty ary tsy napoziko taza mihitsy dia inona zany no ataoko nefa dia efa mba miandray ireny ankizy ireny. Ary tena ngazara indray ty fanena amiko ty mino ahafavina andrano ny Paul tao indray izay eo lahy mena miavina sy ny olona no akazo no ambenany
andraso fa horovagniko indray mandeha amin'izay roso aloko any tena lehibe raha ty le aza fa mitady ny fomba anaovana valipaty anga zatingaazara no mandalondalo ariva ety aminay sa mbola manimanina an'le tontondro be teny ampirifana aza mifandrebireby lehibe raha avy nijery ny varotro aho fa aza be resaka lahy lasako hoe lahy mandefa efa miandry any lahy ny tompony lahy mbola be vava ihany ataoko mahamay agnao ny any hoay eo nefa agnao zany ny ainako te hanao amiko eo renareo teo ary ilay tantara fizarana fahatelo nampitondraina lohateny hoe fitiavany dada Ianitra no Sylvia, Lalaina no Najoro, Oscar no Malala, Odilon no Zara, Iada no Rapoly, Antoine no Bera ary Simone Menjanahary ny dada. Tompon'andraikitra sy nanatotosy Simone Menjanahary, teo amin'ny lafiny teknika Odilon Rafalimanana.